vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoronao vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba nanisik ampunyang palay aminiran tsika mihitsy aloha ianao raha tsy fenony fanahy masina sy mibatisa fanahy masina ka aza melana raha tsy eo anatin'izao 30 andro izao tena enonao hoe fiainao tany atampon-doha ianao dia mitobaka ny hery ao anatinao ao hoentinao andeha hiazakazaka ary anao zavatra lehibe. Asan'ny apôstôly toko faharoa asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahenina amby folo manao hoe fa izao le nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo-rehetra. Andatsahako ninona hony fanahiko amin'ny inona hozy izy amin'ny nofo-rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antotrareo hanonofy ary ny mpanompoky nalana vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Tovy aleluia asivitehaka mafy. Atao amin'ny Romana toko faharoa ambin'ny folo manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahiko noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety ho ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana. Halleluja. Iresaka momba ny tontolon'ny fanahy masina ihany tsika ary rehefa avy eo dia adina fotoana lava be ivavahana rehefa avy eo ihany koa mbola isy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo satria voaloham-bolana androany ary isaky ny voaloham-bolana dia manao zavatra trany Andriamanitra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto rehefa nivavaka reo apôstôly ireo nitokana ny vavaka tao amin'ny hevitra ambony rihana dia ambaran'ny baiboly eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa sy fahatelo fa nisy lela mitarehana afo misy inona hoe lela efa azavaiko foana lela zany le langue tety lela tsika te mitarehana afo tamin'ny endrika afo hitan'ny olona rehetrarehetra izy io dia nilatsaka teo anivondreo 20 amin'ny zato menada tao amin'ny hevitra ambony rihana nilatsaka tao zany lela afo zany lela mitarehana afo zany endriky ny batisa ny fanahy masina dia raha vao nilatsaka tao iny lela iny mitarehana afo iny dia nivadika koa ny lelan'izy ireo dia nanomboka ny teny amin'ny teny tsy fantatra nanomboka ny teny amin'ny teny tsy fantatra. Tovy aleluia. Dia gaga ny olona rehetrarehetra gaga ny fiarahamonina dia niresaka ny olona sady nitsikera lasa daly reo jerefa amin'ny teny amin'ny teny tsy fantatra inona koa zany tratra ny fanamamitaka reo tratra ny fanamamitaka fa aiza koa nisy olona hiteny amin'ny teny tsy fantatra ohatry zany tena lasa daly reo nidirany demony reo jereny ny vavaka taony tsy mandeha amin'ny zeloniny intsony satria rehan'ny olona rehetrarehetra niteny tamin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy ireo. Amen. Dia ozy izy indray ny olona sasany avy ny sorotry vai tao reo avy ny sorotry toka
dia mirediredy eo izy menaka fa leo any divay mamy tratrany divay mamy misotro tao dia reo mirediredy reo dia nitsangana Petera. Ary zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra andininy fahenina ambin'ny folo eo amin'ny andininy fefatra ambin'ny folo fa nitsangana Petera sy ny raiky ambin'ny folo lahy dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema aoko fantarareo zao ka eno ny teniko tsy mamo araky ny hevitrareo tsy akory ireo fa voaora fahatelo ihany zao ny andro fa izao le nampilazaina Joela mpaminany hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetrarehetra. Ho tanteraka eto indray zany androany amin'ny anaran'i Jesosy. Atao mba mankely ny zava-maneno tsy maninona. Ny Baiboly eto dia miteny hoe amin'ny andro farany no andatsahako nina hozy izy fanahiko amin'inona amin'inona hoe averany mafy amin'inona hoe saika ny tany izy ny plastika tonga eto, izy ny robot tonga eto, izy ny nofo amandra tonga eto. Tsangany ny tany izay nofo amandra. Raha mbola nofo amandra ianao dia amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako fanahiko amin'inona hoe possible andray ny fanan'Andriamanitra ianao hitodiny ao aniranao possible ianao andray ny fanan'Andriamanitra hoe raha mbola nofo ianao raha mbola inona hoe dia afaka mandray ny batisa amin'ny fanahy masina azo ny fanahy masina hidinana. Amen. Dia zao ny toyany amin'ny andro farany ho Jehovah no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antitrareo hanonofy ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany. Halleluja. Raha vao milatsaka ny batisa ny fanahy masina dia tsy hoe miteny tsy fantara fotsiny le olona, tsy hoe mibabababa tsisy farany fotsiny le babababababa tsy zany, tsy hoe manasitrana ny marary fotsiny ny olona, tsy hoe mandray ositra fotsiny ny olona, tsy hoe mpandresy fotsiny izy rehefa midina ao anatiny fanahy masina. Fa ny zavatra lehibe voalaza amin'ny Baiboly eto rehefa mihidina ny fanan'Andriamanitra dia lasa maninona ny olona rehetra. Voalaza amin'ny Baiboly eto hoe zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo anina hozy izy aminany ary ny zatovinareo ahita inona fahitana ary ny lahy antitrareo aninona hanonofy ary ny mpanompoko na lahy na vavy amin'izany andro zany dia andatsahako ny fanahiko aninona aminany. Ho raisina ho eto zany ho lasa mpaminany andray zavatra avy amin'Andriamanitra. Amen. Ienoy izao vanim-potoana iainantsika izao tompoko ny atao hoe vaninandro ny fitaka sy ny laingy. Vaninandro ninona hoe zao vaninandro zao fieno fitaka, fieno laingy, fieno fandriky. Raha tsy mijery fotsiny tsika zao ohatra vao tamin'ny herinandro tsika ny fidy député ny malagasy herinandro zay ny lasa misavoritaka sa tsy misavoritaka izy eo io misavoritaka ambony ambany misy laingy misy alabato ny akila miteny hoe mangalabato ny atsy ny andany miteny hoe mangalabato ny atsy misavoritaka fieno fandriky. Isan'andro ianao ao anaty telefonao dia misy misoloky ianao dia nahazo 4 koa tongava fa ianao dia nahazo 4 ianao dia nandray vola be 24 millions d'ariary ary misy pisoloky isan'andro ao anaty telefoninao angalatra ny volanao. Misy olona raha manao Facebook ianao ny raha ankizy vavy ianao ka manao Facebook dia misy lehilahy manadalanao foanao isan'andro amin'ny WhatsApp amin'ny Messenger misy lehilahy avy any an-dafy vazaha manadalanao ary mamitaka anao. Misy fitaka be dia be ary na tsy ao anaty Facebook ary fa ao anatin'ny fiarahamonina ny fianakavianao
namanao akaiky mamadika anao, ny olona akaiky anao, ny fianakavianao, ny kozinina anao, piraitapo aminao, fieny fandrika, fieny fandrika, fieny fisolokina eto amin'izao tontolo izao. Ary be da be ny olona voasoloky tompoko, be da be ny olona voafitaka. Eritsereto fa zarany sahan'ny olona ny mamitaka za vao tamin'ny herinandro ambony any solokiny olona. Misy lehilahy iny ny antso ahy, izy ndray aloha zany mety efa piny-tato fa mety miverin-dalana. Fiadanany tompo pastera ozy izy zany mahay fiadanana tsara, mahay miresaka tsara, fiadanana waralahy. Za io manko pastera ozy izy ny zanako didina heriny aty amin'ny hôpitaly Itosy, dia sady atao asoavan-jaza no didina heriny, ka tsy ampy 3 alina pastera le volan'ny dokotera ividianana fanafody ato. 3 alina, 3 alina moa ve tsy ananako ihany na hitrosako ary. Mety tsy manana ao anaty telefôna fa afaka mitady ihany. Sao anao izy nareo afaka mitady ihany. Dia ny aino eny teo dia somary nanontaniako, za moa manontany, za manana ny fanahy Jehovah, za ndray tsy azonizaniza fitapitahany zany. Tovy aleloia. Rehefa manana ny fanan'Andriamanitra ianao, tsisy afaka misoloky anao zany, ary tsy azonizaniza fitapitahany zany ianao. Mahay miresaky le zalahy zay. Dia somary dodonany teo aho, dia naolakolaky eo koa ny resaka, sady tsapako azy tsara, asain'Andriamanitra tsapaiko tsara izy. Dia nandefasa amin'ny mesazy aho, tsy maninona ary pastera raha tsy misy ary ozy izy fa oka zao hoe raha voatarany amin'ny romako izy tsy mety fa amin'ny roa le zanako ny hiditra bloky, fa efa hitady ihany aho. Dia nandefasa amin'ny mesazy ndray avy eo, efa nahita 2 alina pastera fa 2 alina sisa, ka ty telefoniko teo izy telefonina taxifone. Ana fa za tsy manana telefona fa eto amin'ny vavadiny ny hôpitaly. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra tsy mandeha fihetsepo zany, tsy mandeha fihetsepo zany, fa mandeha amin'ny fitariha ny fanahy masina, mandeha amin'ny fitariha ny fanahy masina. Aiza tsara ho zany misy anareo ato amin'ny hôpitaly Itosy ozy izy. Ay veo dia tsy telefoninao zany ty tsy anaty ozy izy fa n'le taxifone eo amin'ny hôpitaly Itosy eo ambavady eo. Ay, natsoko le pastera eny akaiky ny hôpitaly Itosy. Zao a pastera, misy olona ao amin'ny hôpitaly eo, za tsy nandefa mivola sertel monnaie zany, za zavatra ny fanahy masina atao anatiko zavatra kinga be mihitsy. Alleluia. Zao a pastera mba jerevy kely zany olo zany, raha tena marary izy ka ao amin'ny hôpitaly tsy maintsy ampitsika izy raha mpanompon'Andriamanitra. Le rahalahy amin'io mahay miresaka, tahiny tompo pastera, makatsiraka mialoha pastera, tsisy mahay an'izany raha tsy efa piny-tato, tsy mahay an'izany tahiny tompo zany. Alleluia. Za ve no asinao eo tsy voanao aho, nalevako tany le pastera, tondra vola ho a pastera 3 alina ianao, pastera amin'ny hôpitaly Itosy eo amin'ny fiangonantsika eo. Dia jerevo ambavady eo zay olo zay, ka ianao aho tsy miantso raha tsy efa eo ambavady, tiany numéroany. Tonga teo ambavady le pastera natitra n'le vola, tsy nahita taxifone teo na ray ary, natsony le olona, ay zay nareo io eto amin'ny hôpitaly Itosy, ka zange eto ambavady ny hôpitaly Itosy fa aiza misy anareo, vadibadika teo indray, aty lavidavitra be aty mihitsy zay, fa nga nareo tsy eto amin'ny hôpitaly Itosy. Teo dia nitapahany, tsy sa niantso intsony. Ataovy aleluia mafy. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny, na fieny mpamitaka azy fandrika ary, tsy voafandrika mandrakizay zany. Aleluia. Raha lasy anabavy, tena ilainao ny fanahy ny faminaniana, ilainao ny fanahy ny faminaniana. Io fanahy ny faminaniana io dia ozy izy ny tenin'i Jesosy hoe, na dia ny zavatra ho avy azy dia ho ambarany aminareo, na dia ninona ho azavady. Raha lasy anabavy, rehefa ao anatin'ny olona io fanahy ny faminaniana io, tsisy afaka misavy anao zany, tsisy afaka misavy anao zany. Ary fanahy ny faminaniana io, ifanahy ny fitariana io, ifanahy ny fahitana io, dia io miaro anao io, miaro anao io, miaro anao io. Ohatra resako aminao,
misy olona ohatra mifanaraka taminao, pisoloky olona io, mpamitaky olona io, mpandaingy olona io, fanaraka taminao io olona io, hoe rehefa avy eo amin'ny folo na ohatra rehefa avy eo amin'ny roa ohatra, amin'ny roa dia hifanao fotoantsika amin'ilay entana ohatra zao, manao ohatra zao sinsisa dia mifampiresaka sy ny anao, tonga ny amin'ny roa miantso anao izy, tena tsy tratrako le fotoana fa zao ianao mi zany ampilendalendainy ataonao inona hoe zany manko ny ataon'ny pisoloky, rehefa miely anao izy dia ampilendalendainy ianao, ary le zavatra tianao no ampilendalendainy ianao. Tadidiko tsara ndray andro verenako kely ty zavatra nitranga teo amiko te, tany amin'ny 2009 tany ho any angamba ty tantara te. Nisy lehilahy anankiray zay tamin'izany ny tomobiliko mbola tomobile R9 kely iny, nisy lehilahy anankiray zay tonga niantso anaty telefona izy aloha, miseho mpanompon'Andriamanitra be izy, fiadanana pasteur, tahiny tompo ianao pasteur, rahalahy ianina ihany aka avy any Frantsa pasteur, dia mitantara izy mitantara eo, ka za manko pasteur natondra entana be da be, nitondra sprinter be da be, tamin'izany ny sprinter vao nanomboka nalazalaza ihany koa, dia ny 4x4 anankiroa netiko avy any France, za pasteur tena mahita fa ianao anisan'ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky, ianao tena anisan'ny mpanompon'Andriamanitra marina, ka mba tena te eona aminao satria isy fanomezana kely tiako menanao, ataovy alleluia. Zany moa ve tsy ampilendalenda fa ny fanahy masina efa nyteny tamiko, mitandrema amin'izany olona zany, fa pisoloky zany olona zany, afaka miona aminy ianao fa reto daholo ny tandremanao, dia haizany ahitako anao pasteur te eona aminao mihitsy dia nomeko fotoana izy sabata maraina teto amin'ny tokotanin'ny 3 frères teto, dia tonga izy avy any dia nampidiriko tao anatin'ilay tomobilako R9, izy avy any nandeha taxi, dia tonga avy any izy dia ka za manko ny rahalahy ihany na le niantso anao pasteur, tia passeport kozo izy fa avy any andafy, tia passeport, nga mila mampiseho passeport zany rehefa avy any fotsiny ianao dia avy any, ataovy alleluia, fa tsy mila marinina ohatry zany, sa ahoana fa iza moa tsy manana passeport, misy aminareo ary manana passeport fa mbola tsy tany andafy kory na indray mandeha ary, sa ahoana, misy aminareo nanamboatra passeport fa mbola tsy lasy, na tatsekomoro ary mbola tsy lasy, fa zesta fotsiny, nasehony ana le passeport tsy mila anjereko akory, vao maika ny teny tamiko mifanahy masina pisoloky, dia ny tany resahany tamiko sao tady namafisiny le resaka, misy sprinter mako pasteur any 5 nisany, dia 4x4 Prado anankiroa, ka itedavako garage pasteur reo tomobile reo fa efa ho tonga ao Tomasina, ao amin'ny Porto Masina, dia raha tonga reo pasteur dia itedavana garage dia hipetrany, dia mba apetrako amin'ny fatokisana anao fa za tsy maintsy hiverina any andafy, dia mba ianao no mivarotra azy alefanao amin'ny olona mahatoky, dia zao pasteur 4x4 anankiroa nefa omeko anao ny anankiray, ny amin'io zany le mbola R9 kely etsy, raha pasteur tsy manana ny fanahy masina tratratratra tsy maintsy tratra ianao, indrindra ianao le mendimendy te anakareny reny, tsy maintsy tratra ianao, zanga dia tena taitra akory, tena misaotra rahalahy makasitraka rahalahy fitiavanao, fa dia zao rehefa tonga moa izy rahalahy dia raisko ihany, misaotra betsaka fa dia miandro ny fahatongavantsika. La sabotsy zay ny resaka, talata izy niantso anao telefona indray, zao ny antsony anahy pasteur, za ihany le rahalahy niretsaka taminao momba n'le 4x4 sy momba n'le sprinter pasteur, ka efa tonga ny entana ozy izy, asivy tehaka mafy aloha zany, teneny eo nilana fa tonga ny entana hoe ahoana hoe, ka efa tonga omaly pasteur ny entana, omaly alatsinainy ny entana, ka efa Tomasina zao ny entana, ka ampiakatra azy tsika, dia nitapahany amin'izay ny telefona. Za olona manana ny fanahy masina zany tsy azonao fitahana, zao avy etrany ny tao an-tsaiko fa maninona ny tapahany telefona, olona manan-karena avy any andafy izy dia olany crédit, mety olany crédit sa tsy mety, fanahy masina nampahery, raha avy any mpanan-karena marina izy tsy lany crédit zany,
ary tsy lobaty fa izao ny tiany atao tapahana dia ianao amin'izay ny maninona ianao ndray miantso dia mendimendy ery ianao dia vao miantso ao ianao dia efa tsy maintsy miafarany amin'ny vola io mila eo amin'ny 20 millions pasteur na 30 millions sisa na anona mba hitetavy kely an'izay dia avokatsika ny entana satria ianao ny antso dia ianao tafiditra tsy niantso ao hatramin'ny androany orakoraka mabe tsy azonao fitahana ny olona manana ny fanahany Jehovah ary tsy voafitaka mandrakizay ny fanahy faminaniana ny tonga mialoha alleluia inona ny mahatonga mipiny voasoloky mahatonga mipiny voafitaka tsy ao le fanahan'Andriamanitra na ao le fanahan'Andriamanitra fa itsika ny tsy miainy averiko na ianao zany tsy manana ny fanahan'Andriamanitra dia maninona ianao voafitaka na le fanahan'Andriamanitra efa niteny taminao fa ianao maninona tsy miainy zany ingeny navoatsika tamin'le voasolokina tany tamin'ny 2017 zany ingeny navoatsika fanahan'Andriamanitra nge efa niteny tamin'iny zao ny navoatsika tamin'iny nijerenay le tany aloha tery amorona kona eo amin'le tendrombohitra ambonimbony eo reo dia rehefa nijerenay dia mipetrapetraka teo mihitsy dia manontany an'le tompony ty pasteur le tany dia mampiresaka izy mampiresaka dia nitonga avy any le madama ay moa tsy le tompony toka fa le panera dia avy eo le panera lasa dia tonga avy any le madama dia zao ny teniny taminay efa fanay masina miteny mihitsy nareo nga nijery an'ity tany ty ozy le madama aza miditra abin'io fa misy olana be io misy ady be io tany io olana be any amin'ny tribonaly fa aza miditra amin'io inona ny zavatra mitranga ny alina niny angamba sa tsy tadidiko na ny afaka petson'iny nanofy nanofy dia pasteur tovy koa nanofy hoe niakatra tamboho be zany nanofy inona hoe dia tsy mety voasaoty na mihitsy on'le tamboho be tsy mety voasaoty dia tonga amin'ny maraina niny efa mahamahana tena le resaka tany io tsy voasaoty misy problème marina angamba tany fa le resaka moa zany ny resaka le olona dia tsy dia misy olana efa zao sinsisa ny fanay masina ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny la iantitsareo aninona ozy izy anonofy ny tompo efa nampafantatra anao tao anaty nofy hoe tandremo aza mitsofoka zany ny olona manana ny fanan'Andriamanitra ampitandreman'Andriamanitra fa tamin'izany moa ny tena zany le mbola mianatra miain'ny fanay masina mbola mianatra dia tsy mahalala hoe tena avy amin'ny tompo sa tsy avy amin'ny tompo dia niditra ihany dia tratsy ny fanay masina efa niteny fa ianao ny tsy nalala ianao ny tsy miaina ilaina ny fanahy faminaniana atonga anao tsy voafitaka mandrakizay ataovy amen fa fiany fitaka eto amin'izao tontolo izao ny ady izany foana ny any zavatra teneniko amin'ny olona manodidina ndraindray efa teneniko teto zany ndraindray ianao manomana fanambadiana ndraindray ianao tanora misy lehilahy manadalanao misy lehilahy miteny aminao fa akapakabady anao roboka ianao satria sady tsara tara izy mibe vola ny tompo mampanonofy anao amin'ny alina mamme faminanina anao amin'ny alina hitanao io lehilahy io niaraka taminao dia tampotampoka teo izy mivadika omby vadika bibilava tampotampoka izy mivadika lioany inony zany nofy ratsy zany sa teny avy amin'Andriamanitra nofy ratsy sa teny avy amin'Andriamanitra hoa Andriamanitra miteny aminao zany Andriamanitra mampafantatra anao zany hoe tandremo io lehilahy io fa tsy aka vady anao zany fa vadika bibilava io vadika lioany io vadika omby io reny zany zay ny voalaza baiboly tena la iantitsareo aninona ny mpino rehefa mifenony fanay masina dia tsy manofinofy ratsy zany fa nofy na nofy ratsy ary dia nofy fampitandremana nofy misy dikany ataovy amen fampitandremana anao tandremo aza miara-miasa amin'ny olona io tandremo fa io olona io ohatr' zao tandremo fa misy zavatra ohatr' zao amin'ity toeranyity mety eo amin'le tanàna amin'le fianakaviana misy olona misavy anao amin'ny nofy ianao amin'ny alina
raha olona manana ny fanan'Andriamanitra ianao dia nofy mampafantatra anao. Alleloia. Indraindray ange ohatra misy fianakaviana manasa anao, misy ina hoe andao hiary sakafo, andao hihinan-kanina, dia efa fantany ianao tsy tiany amin'io, dia tonga dia efa sinipozina ny sakafonao. Amin'ny alina Andriamanitra efa manomboka mampafantatra anao ao anaty nofy. Tonga tao amin'ny lanonana io ianao, dia rehefa tonga tao ianao dia vaky daholo ny vera lesa sy ny vilia rehetra. Tonga teo aminao dia misy nofy ampahafantaran'ny tompo anao hoe misy fampisavianao. Eo ianao dia efa mila mailo. Taovy alleloia mafy zany. Ny olona manana ny fanan'Andriamanitra dia afaka maminany, ary tsy azonizaniza fandriana, tsy azonizaniza solokiny ho tanteraka amin'ny fiangonana eto anezy zany no ilaina ny batisa ny fanahy masina. Alleloia. Na ny fiainana ho avy ary rehefa mandray faminaniny ianao dia lasa tsy matahotra. Mety misy olona mampifilafila anao, maninona hoe manilikilika anao, manao tsinotsinona anao, fa ianao nefa nahazo faminaniny. Mety tao anaty nofy, mety feo an'Andriamanitra direct hoe ianao tsy maintsy misandratra, nizaniza nakany, nizaniza tsy tia, ianao tsy maintsy tonga any amin'ny faratapony. Iny faminaninao iny mahatonga anao tsy matahotra. Zay makahala na makahala, zay manilikilika manilikilika, zay tsy tia fa zao ny faminanina voarayako, za tsy maintsy tonga any amin'ny faratapony. Alleluia. Zany ny tombotsoa na tonga ny Baiboly ny teny eto amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahako amin'ny nofo rehetra ka ny zanaka lanareo sy ny zanaka vavinareo aninony aminany. Ianao raha lasiana vavy dia olona spesial, tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Aminany ianao. Amen. Voray ianao ve zany? Asandrato eny tananao azavady. Avy ireny zao Jesosy ahy mba mila an'izany aho, zany batisa ny fanahy masina zany. Alalako ny zava-misy na ny zava-miafiny na ny fandrotra neo an'izany fanahy zany aho, fanahy masina, batisa ny fanahy masina. Alalako ny lalana tokony izorana. Amen. Tsy vitehaka mafy. Genoy. Indraindray misy safidy anankiroa eo anoloanao. Safidy anankifiry hoe le anankiray mety ratsiratsy, ohatra hividy tany ianao, hividy tany. Vidy tany ohatra. Etsy tany tsara tarehibe amoron'ny arabe, sady moramora. Etsy tany somary mitsofoka kely, mitovitovy ny vidiny. Dia samy tonga eo aminao daholo ireo taratasy ireo tany ireo. Rehefa tsy hitanao zay ho safidiana, ndana mivavaka. Ny fanahy ny faminanina no ampafantatra anao hoe aza mitsofoka amin'ity ohatra ny tsara tarehibe ity, fa mety misy olana eo ato amin'ity tsotsotsy ity hidirana. Mety any anaty nofy ianao no mandray vision hoe nanangana trano be hony ianao, dia teo amin'le tany somary tsotsotra fa tsy le tany tsara be, misy dikany daholo reny. Dia mialohany anapahanao hevitra hividy an'le tany, ianao efa nandray faminanina hoe tsy le tsara be, fa io apiditra tribonaly io ary tsy vany olana io, fa le tsotsotra vidina. Azonareo ve zany fiasan'ny fanahy masina zany? Zany le hoe fanahy faminanina. Misy olona eo anoloanao, izy amin'reto olo reto ny safidiko. Ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mijery ivelany, fa misy fanahin'Andriamanitra mitarika azy. Mazava sa tsy mazava? Hoy le tenin'Andriamanitra ato amin'ny Romanina 12:12 hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanimpom-panahy mety ho ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao, fa miova amin'inona ozy izy? Fanavaozana ny amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Amantaranareo n'inona hoe? Avy ireny mafy, amantarana n'inona hoe? Misy sitrapon'Andriamanitra mila fantarina ao anaty faminanina. Inona ny tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainako? Inona ny programan'Andriamanitra amiko? Ty sa ity, ity sa ity. Iza Jesosy? Aza manontany hevitry paster etiana, aza manontany hevitry olona. Iza amin'reto raha vavy ny ataoko?
zany ilana ny fanahy masina dia ny fanahy masina mampafantatra ao anatin'ny faminaniana na ao anatin'ny nofy ty atao alalanareo nina ozy izy sitrapon'Andriamanitra fa ny eo amin'ny andininy ambony eo dia ozy izy aza manaraka nina ozy izy fa nao zao toa fa miova amin'inona ianao tsara ny fanahy ny faminaniana dia milatsaka ao ambadiky ny fanavaozan-tsaina averiko ny fanahy faminaniana dia milatsaka ao anatin'ny olona manavao inona hoe fisainany na saina misy teboka anankiray resahako ty fitiavatena inona hoe zavatena ny olombelona io hatrany akibon-dreniny dia tsy tena io olombelona io hatramin'ny zazakely vao enim-bolana ohatra na 20 volana jereva nge ohatra izy nefa niteraka atsangany hoe tana zay efa niteraka zavady ampinononao i zaza 20 volana io na heritaona io ka tampotampoka eo asianao zazakely anankiray indray minono an'le anankiray manaiky izy sa tsy manaiky miady ahoana nonoko menan'iny nisy nampianatra azy an'izany ve fa raha mikorina ao anatintsika eo mihitsy ny fitiavatena titena ny olona voateraka ny olona dia manana ny fanahy fitiavatena ny olombelona dia nitezai ny ray aman-dreny amin'ny fitiavatena raha vao manomboka kelikely ny gote andria aza memena olona ny vola aza memena olona hanikanina ary zany mihitsy le izy misy ianao eo mpinanakanina mihinana an'le misaoby iny misy mandondona tampoka mivaravarana ianao miara-mihinan-kanina amin'ny zanakao eo dia misy mandondona tampoka mivaravarana ianao mpinanana misao ampitiro lo afianao afenao mandroso aiveriny ento ina vavoriny ento petrapetra alonareo dia hitan'le zanakao iny ay zao ny fanaovanyneny azy ay rehefa misy ohatr'izao zany dia afieniny lasa ty inona izy ty tena ny olona fanahy miasa ao anatin'ny olombelona ny ty tena nefa ny fanahin'Andriamanitra toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao ny toetra an'Andriamanitra tsy ty tena ny toetra an'Andriamanitra tia ny zanak'olombelona rehetrarehetra hovonjeny tia ny olona rehetrarehetra hovonjeny raha resy lahatra ianao manaova amen zany ny an'Andriamanitra ary hatrany amin'ny andro Mosesy mba fantatrareo andevy tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely fa nafinahitra tamin'ny Mosesy nampiasain'Andriamanitra Mosesy amonjo ny zanak'Israely hanafaka ny zanak'Israely amin'ny tany Egypta inona ny toetra Mosesy Mosesy tsy mba tia tena saintsainao nge fa Mosesy zafikely na mpanjaka ary zafikely ny mpanjaka Farao mpanjaka ny Egypta manana zavatra mahory zany sa tsy manana zava-mahory Mosesy ny tranony tena luxe ny tranony tout confort miaina izy miaraka amin'ny mpanjaka zay tia ny hoanina fiainany lamina fa ny toe-tsaina nananany Mosesy tsy maintsy avotako ny mpiray tany razanamiko tia andreto mpiray tany razanamiko reto zany natonga an'Andriamanitra nanome ny fanahiny any Mosesy ary naniraka Mosesy hoe andana miverina any Egypta rehefa nandositra Mosesy avy namono an'le miaramila Egyptianina dia Andriamanitra naniraka azy 7 taona teo arina andana miverina any Egypta ary Mosesy ianao dia lehilahy tsy mba tia tena ianao lehilahy tsy ny namanao ianao ny afaka amonjo ny zanak'Israely omeko anao ny afo ny fanahy masina omeko anao ny osotro ny fanahy masina ny fanahy masina tompoko tsy mirotsaka amin'ny olona tia tena ohatra zany keo Davida rehefa mijery ny tantara rehetrarehetra ianao na nosoran'Andriamanitra Davida dia nosorana ho mpanjakan'ny Israely mpanjakan'ny Israely fantatrao ny toetrany Davida tsy tia tena
rehefa nandalo adiny zanak'Israely na andalo fahavalo Filistina teo Goliata dia tsisy afaka niady amin'ny Goliata amin'ny miaramila rehetra, tsisy sany ady amin'ny Goliata. Davida irery ihany. Davida nie tsy nanana zavatra mahory. Davida na dia tany antsaza, ny sakafo tsara izy tany, ninana fromage tsara izy tany, ninana mofo tsara izy tany, fa izy no nitsangana rehefa tsisy lehilahy ozy izy afaka hiady, rehefa tsisy miaramila afaka hiady amin'ny Goliata, za mba hitsangana anavitra ny zanak'Israely. Fa inona moa io lehilahy io no anafatondromaso ny zanak'Israely? Avy elao ahitsangana, avy elao ahitsangana hiady amin'io, tsy ho an'ny Davida fa ho an'izy. Davida niala tamin'ny fitiavan-tena, zany na tonga an'Andriamanitra nanome ny fanahany any Davida. Ataovy aleloia. Nampianariko tamin'ny sabotsy lasa teo sa tamin'ny heriny, Petera dia tia teny Petera. Tamin'ny voalohany Petera tia teny Petera satria tiany ho azy foana Jesosy, tiany foana ho eo anilany eo foana Jesosy, tsy tiany ho faty eo ambony azy fijaliana Jesosy, fa eo anilany satria Jesosy mpanao fahagagana eo aminy, Jesosy mpamme mofo azy, Jesosy mpamme trondro azy, Jesosy mamme vola azy, tiany eo anilany. Nefa nanirahana an Jesosy tsy ho an'ny Petera fa ho an'iza? Ho an'izao tontolo zao. Aleluia. Rehefa maty Jesosy, Petera tsy maintsy niala tamin'ny fitiavan-tena. Teneniny Jesosy mafy izy, tena nomboka nilatsaka tao aminy amin'izay ny fanahany. Rehefa niala tamin'ny fitiavan-tena Petera dia nirotsaka amin'ny fanahy masina, tena tonga amin'ny Petera lasa mpitoroteny mahery vaika, nitoroteny atsaty aparantany. Aleluia. Ianao zao fampianaran'izao ry pastera isany, ry mpendraikitra isany, ry mpanao délivrance isany, ny manakana ny fanan'Andriamanitra tsy midina ao anatin'ny olona iray dia ny fitiavan-tena. Raha mbola tsy mahalala fa tsy mitenanao ianao, za ihany, za sy ny vady aman-janako ihany, za sy ny akonako ihany, dia tsy misy fanamasina milatsaka ao. Zany na tonga ny Baiboly miteny hoe miova amin'ny fanavozana ny saina, miova amin'ny fanavozana ny saina. Ianao dia nitendreniny nampianarin'ny ray aman-dreninao ho tia tena, nampianarin'ny ray aman-dreny, za nampianarin'ny ray aman-dreny ko tia tena. Asa zarazaraina mihitsy, iny mihitsy. Ary misy aminareo reo nampianarina mihitsy hoe aza manaiky hoentiny amin'ny sangany dia tsy manaiky hoentina amin'ny sangany tokoa. Tena hoe rehefa zao dia zao. Zany ny ampianariko anareo ray aman-dreny, aza ampianarina ho tia tena ny zanakao. Fifaliana izy mba maniry hoe ray aman-dreny ianao a, mba maniry ianao hifankatia ny zanakao any orinany. Atsakany hoe ny tanany, ataovy aleloia mafy be. Maniry ve ianao hifankatia ny zanakao? Zao ny teniko aminao, aza ampianarina hiady amin'ny havanao zanakao. Indraindray mako a, inonareo tsara, misy ray aman-dreny ampianariny zanany hifankatia, fa reo zanan'ireo ihany ampianariny akahalan'ny kozininy, hiady amin'ny kozininy, hiady amin'ny kozay. Reny aza mananana amin'ireny, ampianarinao le zanakao atsy hiady amin'ny havanao, nefa sainao mifankatiato. Jereny tantara, rehefa manomboka lehibe koa reo zanakao reo, anana ny kozinina izy, dia le zavikelinao atsy hiady amin'le zavikelinao atsy, satria izay nitoetra nampianarinao azy. Le piraita-po mety hiavana, fa zavikely ny ady satria izay nitoetra nampianarinao azy. Aza ampianarina ho tia tena ny zanakao. Aleluia. Ampianaro izy ho tia ny afo. Zany ny mahatonga amin'ny fanahy masina tsy milatsaka ao anatin'ny olona tia tena. Zany izy io lalatsena baby. Mosesy niala tamin'ny fitiavan-tena, Davida niala tamin'ny fitiavan-tena, Estera niala tamin'ny fitiavan-tena, ry Petera sy ny apôstôly niala tamin'inony fitiavan-tena, dia nilatsaka tao amin'ny fanahy masina. Pastera Ertina niala amin'ny fitiavan-tena. Ataovy aleloia. Zany izy io e.
mahatonga fiangonantsika anisany miazakazaka sy miroborobo ane tsy nanangom-bola ho azy ny pastera atsika ato rano ozy izy fijeriny mpanao gazety fijeriny olona rehetra reny le pastera mpangoroka reny le pastera mpangorombola satria ny olona koa mijery an'le sobika be da be sobika atsika eto rehefa sabata misy 7 mahery nisany ary ny ao an-tsain'ny olona rehetra dia any aposiny pastera ertiny iny antan'io ny komity raha mitsofoka ao amin'ny birao any ao koa raha eforay volana zay tsy nitsofoka tao ary tsy nanontany akory ohatriny na mivola ato alleloia anaovana ny asan'Andriamanitra ampandehanana ny asan'Andriamanitra mamatsy atsero ampandehanana ny fiangonana any ambanivohitra hividianana bafle ananganana trano anavidianana tany hividianana sonorisation normal rehefa miala ny fitiavateny ianao dia misy fanan'Andriamanitra mirotsaka misy fanan'Andriamanitra mirotsaka fajerenareo daholo reny pastera tany amin'ny fiangonana nisy anao taloha rehetrarehetra pastera tia teny reny jereva nge misy aminareo reo mako mba manana pastera nafinaritra fa misy aminareo ndreny pastera nareo dia le voatonga fa folo-karena sy fanaritra dia le madama ny mangorona mialohany iny ary tonga dia angoroniny miaraka amin'ny valopy any anaty poketra ary izy tsy te halala zay asan'Andriamanitra any dia mbola lany koa ny fanatitra efa lai ny fafolo-karena dia mbola lany ny fanatitra dia avy eo koa mbola enao mpiandraiky zay koa na sainy mandoho fatrano misy aminareo reo nge tratran'izany fiangonana zany dia jereva nge ny pastera nareo raha lasa lavitra jereva nge fiangonana nisy anao io raha lasa lavitra satria maninona raha vao ty tena ny olona iray dia tsisy fania masina milatsaka zany ao anatiny ivavaka itsika rehefa avy eo ary ny fantatra androany alaka misy voaloham-bolana irotsaka amin'ny fiangonana eto mifanahy masina fanahafaminana iny anompoka andray fanahafaminana ina ianao alleloia zavatra anankiray ihany ialao ny fitiavatena teneny ny eo an'ila anao esory zany toe-tsaina ty teny zany hoe esory zany toe-po ty tena zany hoe amen ve sa tsy amen esory zany zao ny fanalana azy izy ny te hiala amin'izany fitiavatena zany atsakany tany atoroko anareo ny fanalana azy zao ny tompo analanao anatin'izany toerana zany zavatra anankiray ny ilana aminao androany zavatra anankiray ihany manana etaeta te hiala amin'izany fitiavatena zany inona hoe ny ilaina aminao androany etaetan'iny dia ny tompo hanome hery anao dia afaka ho azy zany toetra anao zany zany ange izy io ry avany zany ange izy io hoe misy amintsika tia kely tsy malala fa tsy ny tenatsika dia za ihany mila mandray za ihany za ndray tsy mila manome fa za mila maka za mila mandray za tsy manome fa za mandray nefa ny baiboly milaza fa mahasambatra kokoa manome noho ny maninona zany ny toe-tsain'ny olona tia tena toe-pon'ny olona tia tena tsy mieritreritra ny anome fa ny aninona foana miandray raha ianao anisan'izany aza manantena ndray ny fanan'Andriamanitra zany ka androany fantary fa tsy afaka ao moramora zany tsy vitanao raha ianao niala amin'izany fa zavatra anankiray ny ilaina dia inona izy teo etaeta teo afaka Jesosy te hanana toetra tia mizara teo afaka amin'izany fa raha vao anananao zany etaeta zany etaeta fotsiny dia ny fanahy masina nampy anao dia jerenao fa ho afaka ho azy amin'izany fitiavatena zany ianao alleloia fa zany manakana ny fanan'Andriamanitra tsy hidinao anatintsika ny olona tia tena rehetra ao anaty baiboly hialan'ny fanan'Andriamanitra fantatrao ny tantaran'ny Saoly mpanjaka vao nampianariko teto Maly zany i Saoly mpanjaka dia nanana ositra manokana tamin'ny fakimaly i Saoly mpanjaka dia nosoran'Andriamanitra ary izy mpanjaka voalohany tao amin'ny Israely Andriamanitra no nanositra azy ahoana hoe fotoana fotahorinan'izay nanenin'Andriamanitra nanenina ozy izy noho ny fidianako an'ny Saoly ho mpanjaka nanenina inona ny toetrany Saoly raha mamaky ianao amin'ny Samuel voalohany 5:10 i Saoly tia tena nambaran'Andriamanitra tamin'ny Saoly
ary ingany daholo ny amalekita ary tramin'ny olona ka hatramin'ny biby siopy ary ingany atao inona hoe inona ozy izy ianao nataony Saoly zay ondry matavitavy rehetra omby matavitavy rehetra vonono sa tsy vonono reto ozy izy tokony fananana ho aho arena tokony ho aho aloha reto tsy vonono reto tokony hiditra ty aposika ty tena nanenina ho Jehova nalan'Andriamanitra tamin'ny ositra nafindrany tamin'ny Davida raha lahy sy anabavy ny fitiavatena ny mahatonga ny ositr'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra miala amina olona iray raha mahatsiaro ianao tonga eto fa ianao nisan'ireny lehilahy ty tena vehivavy ty tena ty kely tsy mba tia mizara tsy le mahihatra le manidy tanana le tsy mba tia manome ny hafa tsy mba tia mizara amin'ny hafa zao ny teniko aminao mitenena amin'ny tompo te hiala amin'izany a Jesosy tsy hoe hiala ianao a fa ahoana hoe te hiala manana etaeta tompo te hiala satria raha herinao fotsiny miala tsy afaka ianao fa raha vao hitan'Andriamanitra ianao manana etaeta hiala amin'izany toetra zany dia alefan'Andriamanitra ny heriny raha misy olona amin'ny Kristy dia ahoana olona hovain'Andriamanitra itoetra anao eo na zazo koa ny talonana an'izany toetra zany toetra ty tena fa raha ty andeha lavitra dia tsy maintsy maka ny toetra an'Andriamanitra toetra an'Andriamanitra tsy ty tena raha ty tena Andriamanitra dia tsy naniraka ny zanany lahatokana ary tsisy ny velomo tsika reto na ny ray ary inona moa ny mahory an'Andriamanitra ao an-danitra ao misy mahory azy ve ao tsisy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao ny meny ny zanany lahatokana Andriamanitra tsy ty tena raha ianao anisan'le ohatra ianao tsara miady lovo dia tianao dongina ny anjarany hafa zao ny teniko aminao ranabavy aza dongina ny anjarany piraita-po aminao fa misy tsara lavitra ny hoe fa homanin'Andriamanitra ao anao ny anjaranao ihany ny tazomy fa aza miteny hoe za mahitahita za mahalalany ihany ka ahodiko daholo io attention fa ny masina tsy miara-miasa amin'izany ty teny zany ny anjaranao ihany ny alaovy raha omeny piraita-po aminao ny anjarany dia vidio raha omeny anao maimaim-poana dia raiso fa raha hoe malalalala olona ianao dia anao didiny be sandry isorony fitiavatena bloqué anao io mahatonga fanay masina tsy midiny io mazafa fe fampianaran'izany azafaty ny fitiavatena ny mahatonga mibatisa ny fanay masina tsy milatsaka ao anatin'ny olo raha ohatra ianao tsara ka misy vadin'olona any misy inona hoe miaraka aminao dia ny karamany io lehilahy io meny anao daholy fa ny vadiny ihany ny jaly aza manantena ny ray mibatisa ny fanay masina zany ianao aty miadana amin'ny alahelin'olona toy izay anao tsy rarahako zay fanarahana izy mivady afa za rehefa velona dia efa mety amiko zany ianao ny tsy miraraha fa Andriamanitra miraraha sa tsy miraraha miraraha Andriamanitra avotsory vadin'olona io tompo marary amiko misaraka amin'ny vadin'olona io marary amiko misaraka ny Clément Jesosy fa izao averiko any fa manana anjara tsara ho ahy ianao ataovy amen zany misy anjara tsara ny manana ho ahy fa lao izy Jesosy verina ny amvady aman-janany zany ny olo loatra zany marary le misaraka ary ozy zao mifantaniana petraka ao dia iza zany ny andony io fatranoko iza zany ny andony ekolazin-janako iza zany ny amelanay raha misaraka amin'io misara fotsiny ianao amin'io dia isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ny anomen'Andriamanitra anao voalohany dia ny fanan'Andriamanitra mahery no omen'Andriamanitra anao voalohany alleloia fa aza ty tena aza ty tena ndraindray koa ranabavy a ty aloha teneniko ihany aloha te ndraindray koa te ny vadinao ohatra efa niteraka tany ambadika tany amin'ny sisiny tany amin'inona hoe tany amin'ny sisiny dia le vehivavy niaraka taminy any efa nanambady fa misy zanaka ao any ianao ato manakarena be miadana be manam-bola be fa le zanaka le vadinao any amin'ny sisiny mijaly za tsy te hiresaka raha baiboly fa te hiresaka ny rariny sitsiny
ozy izy any hoe niany volany karamanao aza lefalefany amin'ny sisiny any fa raha tahin'Andriamanitra ianao misy zanak'lerangany dia jerevo any any amin'ny sisiny. Alleloia. Tsy ara-baiboly zany ampianariko zany fa mijery ny rariny sitsiny andefaso kely any izy. Mety mitaraina le zanany manokana any ianao aty miadana aza miteny ny azy zanaka any tsy malalafatsy ny zanako zay nataonao tany amin'ny sisiny any anina any amin'ny sisiny. Fa ny ranomasony zaza io mety miaka teo anatren'Andriamanitra dia ianao mihitsy ny tsy maninona dada jerevo ihany le any amin'ny sisiny tovy amaininy zany miala amin'ny avereny mafy miala amin'ny azo atao an'izy zany rehefa tahin'Andriamanitra jerevony namanao. Ny olona ty tena rehetra miazakazaka amin'ny fiainany fa tsy lasa lavitra. Averiko ny olona ty tena rehetra dia manina hoe fa tsy lasa lavitra. Tena réel ty ry ohatra ameko anao ty. Za zao raha manana orinasa matanjaka be ny orinasako tokony androso be ny orinasako tiany olona miproduako na zavatra midika kanefa zao ny teniko zay mivady any zay mivady nefa efa tsy maharaka zay zany kamle andokaraman'olona kamonina hoe zaloha tsy manakarama olona fa mabe dépense zay vitanay mivady any ny vitanay marina sa tsy marina dia tsy lasa lavitra. Mety tokony velatra ny atamatavy le orinasa tokony lasa ny Majunga tokony mila mpanao livraison manatitra livraison ry tokony mila mpiara-miasa maka entana za ihany maka entana za mivarotra zany manana vadiko ny manana ety dia mandeha le orinasa mahazo tombony fa raha mba misy mpiara-miasa zay ohatra misy anaky 5 dia ny ampy anaky 10 ny ampy 30 aoriana kely ao zay mivady mitsotsotra fotsiny sisy ambony salon dia ny mpiara-miasa manao ny ary maka entana no mivarotra mitombo dia mivelatra ny orinasa ny fianaratsoa mivelatra ny ary marina sa tsy marina. Zany na tonga andreny orinasa tiako reny mivelatra. Raha ohatra ka président Ravalomanana ohatra ka ty tena hoe tsika sy lalao ihany nandeha lavitra ny tiako sa tsy nandeha fa nivelariny le orinasa manana mpiasa abonarivony izy mitsotsotra izy sisy eny rava ihany moa tateo ary alleluia sa tsy alleluia san'izy aza ty tena fa mila namana ianao teneny eo nilanao mila namana raha tende lavitra hoe mazava sa tsy mazava zany ho ao aminao ny fanan'Andriamanitra hidinao aminao ane ny fanan'Andriamanitra hidinao aminao ane ny fanan'Andriamanitra zanaka lanareo sy ny zanaka vavinareo aminany maro aminareo reo ny andray fanafaminaniny orakoraka mafeha alleluia andray ny fananinina hoe azavady izy mba maniry ny zafaminanina zany tsy haiko anao ilainao zany raha tsy teo voafandrika amin'ny fiainana raha tsy teo voafitaka amin'ny fiainana zany ny any avantageko tsy hananana mpanao politika zany tsy hananana ministre zany tsy hananana général sy filoham-pirenena zany manana zany fa nafaminanina atao anatiko ato orakoraka mafy be tsy azonizaniza tsy azonizaniza solokiny ianao tsy azonizaniza fitany ianao tsy diso lalana mandrakizay ianao ary mafinaritra ny fanafaminanina mahatonga anao tsy ho diso safidy mety misy safidy eo anoloanao fa ny fanan'Andriamanitra mampafantatra anao anaty nofy tia ny safidinao atony lalanao aza mitsofoka amin'ity zany ho aralahy ianao nge voafandriky indray mandeha fotsiny raha miresaka ny tanora zazavavy voafandriky indray mandeha fotsiny ianao ka miaraka amin'ny lehilahy tsy tokony vadinao ka bevoka eo ianao sy ny tranonao bevoka tsy manambady iandreo ianao 3 taona 7 taona 2 taona miaraka amin'ny zanako lahy kely tokony hanana ho avy mamirapiratra fa saingy voafandriky ny bika manendrika sy ny bogosité satria tsy nanana fanan'Andriamanitra
fa raha manana ny fanan'Andriamanitra ianao na tsara tare ohatriny ahoana ry lehilahy io ny fanan'Andriamanitra miteny aminao aza mitsofoka ao ary miaro anao ohatrany amin'ny tribonaly miaro ohatra amin'ny fanapaha-kevitra hividy tany sy trano na hividy tomobile miaro anao amin'ny zavatra rehetrarehetra io rehefa ao anatinao faminaniny ary tsy vitany hoe miaro anao fa ozy ny tenin'i Jesosy izy no hitaridalana anao amin'inony lasa misy taridalana be da be ianao misy torohevitra avy any an-danitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe andre feo ianao hivoanao ka ilaza hoe ity ny lalana ka izory ampianatra anao aton'ny lalana ka izory asivitehaka zany mitsangantsika rehetra akipimo masonao niteboka voalohany no ataontsika eo mpitsanganana ratsapanao fa ianao anisan'le voafato sy ny fitiavatena dinionge aloha ny toetranao amin'ny fomba hoana nisy ehon'izay fitiavatena zay eo amin'ny fiainanao amin'ny fifandraisanao amin'ny fianakavianao ve samy fifandraisanao amin'ny mpiara-mivavaka ahoana ny fisehon'izay fitiavatena zay eo aminao any amin'ny namanao ve ahoana ianao ny mahalala hoe ohatra zao mihitsy ny toetrako rehanao daholo ny fampianarana teo dia ianao mihitsy ny mahalala hoe zao ny tena toetrako ny ataonao voalohany eo mpitsanganana tsy angataka amin'ny fanahy masina alohatsika fa ny atao voalohany hiteny amin'ny tompo teo afaka Jesosy tsy miezaka ho afaka ianao fa manana faniriana teo afaka miainga amin'ny faniriana teo afaka aloha dia zay Andriamanitra vao manampy anao fa raha mbola mahafinaritra anao hitoetranao io hoe za ndray aloha zay zao mihitsy ny tezan'ny ray aman-dreninay anay zao ny nabotrabotra anay raha mbola misafidy an'izany toetra zany ianao dia tsy ho afaka raha mbola misafidy an'izany toetra zany ianao hoe niazo mihitsy ny mety amiko za pastera raha vao miala amin'ny fitiavatena dia ohatra ny lazain'ny olona sarim-bavy sy ataon'ny olona tsinotsinona kalao aloha zany dia mitoera ihany eo fa raha maniry ianao andray ny fanahin'i Kristy batisa amin'ny fanahy masina dia zany toetra zany ozy ny teny tompo hoe miova amin'ny fanavozana ny saina amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra avaozy androany ianao manam-paniriana fantatrao tsara ny toetranao samy mivavaka eo am-pitsanganana mitenena maniry atompo afaka vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandefandefety izy mba asitrana